Topoklasy topoko vavy ankafaliana no iarana aminao amin'ity takariva ny 17 ny volana May 2022 ity manolotra ny araba ary manasanao ampananjana naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany araka ny fanatsidika teo zany dia 17 ny volana May androany misongadina zany ny fanamariana ny zavantranga tamin'ny 13 May 2017 ny tsia sy ny lanonana samihafa nentina nanamariana izany hoentina amintsika ao anatin'ity fampahalalam-baovao ity efa atombotra ihany koa ny fiafarana ny fotoana izay anaterana ny atao taratasy ho an'ireo manam-pikasana ilatsaka ho candidat amin'ny fifidianana be ny tanàna ny manodidina izay hoentina amintsika ihany koa ny trangam-piarahamonina ny akon'ilay nahafatesan'ilay tovovavy kely 12 taona monja tetsy mozole dia nazahoana akom-baovao ihany koa izany ka hoentina amintsika amin'ity androandroany ity 13 ny volana May 2022 13 ny volana May 2017 araka izany feno 17 taona androany nisian'ny tolon'ny mpianatra tamin'izany taona 2017 izany niara-natsy ahy izany avokoa moa na ny mpanao politika na ny olon-tsotra rehefa mety olo-pirenena malagasy ka niaina atao anatin'izany fotoana izany dia taony tamberina tao an-tsaina indray ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany araka izany dia nisy ny fanaterana fehezam-boninkazo izay nataon'ireo mpanao politika teny analakely teny na dia teo aza ny fepetra izay napetraka ny mpitandro ny filaminana. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny fankalazana ny 17 taona nisy ny tolon'ny mpianatra 13 May 2017 ny fanjimbona natra fehezam-boninkazo teny amin'ny toerana voatokana teny amin'ny kianjan'ny 13 May Analakely ny mpanao politika sy mpitolona nandritry ny hetsiky ny mpianatra 13 May 2017 tao anatin'ny ora nomen'ny mpitandro filaminana eo anelanelany amin'ny 9 hatramin'ny 10 ora no nametrahan'izy ireo ny fehezam-boninkazo fahatsiarovana. Anisan'ny tonga teny amin'ny kianjan'ny 13 May Analakely ny maraina teo ny fikambanana 13 May 2017 izay misy ny maître Willy Razafinjatovo. Zany ohatrany hoe exceptionnel kely hafahafa izy satria noferana hoe tsy maintsy amin'ny vala marofatongany amin'ny folo manana ihany ny mpitondra fanjakana zany tsy miteny hoe gendarme ny sécurité fa ny fanjakana ray manontolo mihitsy no meko marina satria atahorana sao de malazy le voninkazo raha tonga 12 na ray andro satria fa mafana be alors niara ny etrehitra tokony natao tamin'ny 10 maraina ilay izy mba mangatsiatsika tsara fa tsy nety moa izy fa de voatery amin'izao fa amin'ny folo zao na izany na tsy zany zay manana autorisation tompoko fa tsy hoe nanao foana ny mai 72 io autorisation mazava tsara mihitsy fa tsy hoe fa tamin'ny datsinay zay nametraka an'io nambola sy ny teny ara ny gendarme sy ny sécurité zany hoe ny lalàna dia ekenay sy manajy zay fa tsy manao foana fa tsy fampianatra lalàna akory ny antongavana aty amin'izao fotoana zao zany rehefa nahazo lalàna zay dia nametraka na dia tao misisitsisy ny mpiara tsy maninona zany fa ny anara saky ny etretiko hoe tsy miny napetraka tao amin'ny goudron teo satria tamin'ny goudron ny raha latsaka tamin'izany fotoana zany fa ny fahatsiarovana fanomezana voninahitra fanomezana an'izany hoe lanja maritsiora amin'ny fitiavan-tanindrazana zany no ametrahana an'io na dia kely aza voninkazo aterinay satria ny fonay sy ny fitiavanay dia ingeza be tsy omby mihitsy fa mety voninkazo kely ka raha ohatra mametraka an'izany zay androany dia izahay dia mametraka hoe satria mbola hoe flambeau zany afindra ao amin'ny tanora hoe fanilo fahatsiarovana sy hoe fanohizana hoe fitiavana sy naipo nentina tamin'izany dia hoe fanagasiana fampianarana fitiavana tanindrazana. Ny lamina tanteraka tsisy ny korotana antrangana nandritry ny fankalazana ny 17 taona nisian'ny tolon'ny mpianatra 13 May 2017 samy nanaraka avokoa fepetra napetraky ny mpitandro filaminana tsisy filaharana tsisy fandraisam-pitenenana kalamanjana ary eo anelanelan'ny 9 ora hatramin'ny 10 ora ny fametrahan'ny fehezam-boninkazo fahatsiarovana. Ny fotoana ny mena nefa hitantsika anie zao fa tsy dia misy fikorontanana manao hoana azonareo famoivozana mandeha somary tapakely tao ngamba fa na mihoatra kely ny fosy dia misy ny olana namafisina ny fiambenana ny teo amin'ny kianjan'ny 13 May Analakely androany afaka nanao ny asa andavanandro ny rehetra.